Ny anaran' Jesosy Kristy Tompo aby Nazareta no erabako anao rehetra zay manaraka ary koa miaino ny fandahara zay ndraiky hitako ny mpitandrina sofin'Iram-Boarsaona mombany amin'ny hoe azo antoka ny fanavotana ao amin'ny Kristy Jesosy. Fahasavan'Andriamanitra eo amintsika rehetra dia mba ho tanteraka amintsika ny fikasana. Satria moa ny tenin'Andriamanitra no ambara, toriana, zavaina dia hivavakantsika mba hangataka fahendrena, fahalalana avy amin'Andriamanitra ary fahazava-tsaina. Misaotra anao zay Andriamanitra mifamindramponao fahatanterana zao fotoana izao dia misaotra anao fa ianao no hanome saina, fahendrena, fahalalana, matsilo-tsaina ny mpanomponao ary ametraka ny teny mivavako fa hitondra fampahirezana, fampirena amin'ny finoana ho an'ny olona zay tena mitady famonjena sy fiainana. Ka dia ho anao ny dera, ho anao ny saotra, ho anao voninahitra Andriamanitra ary manokatra ny fompona sy ny saina hatanteraka amin'ny fikasanao. Amin'ny anaranao Jesosy Tompo no anaovako zavako zany. Saotra Andriamanitra, saotra Jesosy. Amen. Alleluia. Zava-dehibe ny famonjena. Maro ny olona ohatrany tsy dia mino loatra zany hoe Andriamanitra ary. Satria tsy mahita fahagagana. Misy ny fahagagana, misy ary ny fahatsanganana ny maty, misy ny fanafana ny demonia, misy ny fanafana amin'ny aretina rehetra. Ary misy namana aza tatia namana toy hoe mpitandrina tsioro zay tsy nino zany fitsanganana amin'ny maty raha nyteny taminy hoe efa nisy olona valo natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty amin'ny anaran'i Jesosy dia tsy nino olona mihitsy veriny hoe miteniteny foana fa maty ny zanany, zanany zay 10 taona. Zay vao taitra izy dia niraisiny le zaza satria efa nananjanaka 10 taona koa izy maty talohan'ireo. Dia tsaroany le vady hoe tena mitovy amin'izao mihitsy ny nampahatesan'le zaza teo aloha. Ka rehefa niraisiny le zaza dia nampiasainy ny anaran'i Jesosy ndroany fanahy fampatesana, ndroany fanahy fampatesana amin'ny anaran'i Jesosy androany dia velona le zaza. Zay izy vao nino hoe tena maro raika fa taty maro le ten'Andriamanitra atao amin'ny Matio 10 any 7:8. Zay ny fanambarana Matio 10:7 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ana hoe raha mandeha ianareo dia mitirio hoe efa mby akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Trano ny marary, atsangano ny maty, diovo ny boka, avoany demonia, efa nahazo amin'ny maim-poana nareo koa manomeza amin'ny maim-poana. Dia tanteraka zany fanambarana zany. Ary dia anisy ambanino ary rehefa manjoro vavolombelona tamin'ny olona maro izy. Ary le tompo-trano zareo zay fa ramatoa lehibe mitsapan'le zaza, tsy izy tsony io ramosea, tsy izy tsony io fa aza de anina tsony. Kanefa izy moa nampiasa ny anaran'i Jesosy zay andoneny lohalika rehetra sino avy satria amin'ny anaran'i Jesosy no ananganana ny maty dia velona le zaza. Misaotra an'Andriamanitra no zany fahasamana zany. Ary teto amin'ny fiangonana zany zao olona efa 5 zany zao no olona maty natsangan'i Jesosy tamin'ny maty. Akoatran'ireo marary sitrana, demoniaka afaka sy ny sisa rehetra. Izao ndray tsika dia handinika ny fanambarana satria misy manambara fa hoe ho avy ny fanenjehana ny kristianina. Ary pilazany azy dia ny kristianina mitandrana sabata, miangona sabotsy, zay pilazany azy. Ary maro fa taloha ny États-Unis dia nanenjika ny olona zay mitandrana sabata ary ampidindreo hatramin'aiza hatramin'ny olo efa antitra aza dia taritaritin zareo misy tamin'izany. Kanefa natsiaro tena ny États-Unis dia tsy nanao an'izay tsony fa izareo aza no anisan'izay mampirisika ny olona ho amin'ny fivavahana. Izao tsika dia andinika ary hoe mbola isy hoe zany fanenjena izany. Maro ny olona no mitory amin'izao fotoana izao hoe ny États-Unis mialatsiny ataoko hoe hono. États-Unis hono amoaka lalàna manga, loabo reo filazany azy. Io lalàna manga io honya dia mahatonga anjareo hanenjika ny kristianina mitandra sabata. Fa nanazava ihany any amin'ity fanazavana hoe mbola isy hoe mifanenjehana. Kanefa dia fanamafisina ty ho ataoko ty satria misy milaza an'izany hoe amoaka an'izany lalàna manga zany États-Unis. Dia isy ny fanenjehana. Tompony asana ahoana tokoa zany aloha fa dia araha ny Baiboly no aragnana dia mahatonga ny olona amoaka ny teny zany. Misy fanambarana mantsy ato amin'ny Baiboly. Matio 4:20. Matio 4:20 ny 9 sy ny 10 misy teny toy zao amin'ny anaran'i Jesosy. Matio 4:20 9 sy 10 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy dia ho atolony ho amin'ny fahoriana ianareo ka ho vonomony ary
ho halany firenena rehetra ianareo noho ny anarako ary nohony noho izany amin'ny lazainy dia ho tafotoana ny maro ary fampiampanga sy fankahala izy andindraiky mipolo ary isy mpamsandoko maro hitsangana mamitaka ny maro ary noho ny abempitsykatoavan-dalàna de mangatsika ny fitiavany maro fa zay mahatra hatramin'ny farany no vonjeny hatramin'ny andininy telo amby folo etsika zany de mahita fa zao hoe efa isy zany anisy fanenjehana io tamin'ny andron'ry apôstôly lazainy koa aolana anambarana an'izany ao matefatra ambyroapolo io ny andininy dimy ambifolo ka hatramin'ny valo ambifolo misy teny toy zao minaran'i Jesosy koa raha hitanareo mitsangana ho amin'ny zay fitoerana masina ny fahavetavetan'ny fandravana zay nampolazaina ny Daniela mpaminany aoka isaina zay mamaky izany de aoka zay olona any a Jody handositra ho any a tendrombohitra ary zay ao amin'ny tapitany aoka hidina hakany ao an-tranony ary zay any an-tsaha aoka tsy hiverina hakany lambany manambara fanenjehiny io ary efa nisy fanenjehiny io efa vita ka tsy hoe mbola hiverina indray de ireo zany heveriny io fa mbola avy ary sika amin'ny fanambarana andininy faha sivy ambifolo ka hatramin'ny roa amby roapolo misy teny toy zao alozam-be boka sy ny mpampinoana am'izany andro zany fa mivavahanareo mba tsy ho amin'ny rinina na ho amin'ny sabata no antsorinareo fa amin'ny zany andro zany de isy fahorina lehibe zay tsy mbola nisy toy zany hatramin'ny andohany zao tontolo zao ka mandraka ankehitriny sady tsy hisy intsony ary raha tsy zay fanapoiziny zany andro zany dia tsisy nofonovondena fa noho ny olom-bovidy dia nafoizina zany andro zany etsika de mahita ny amin'ny fahorina lehibe ady lehibe io tam'ireny ady lehibe reny ady lehibe voalohany ady be faharoa de nisy fahorina lehibe tokoa dia tsy resaka fanenjena kristianina fotsiny fa tena ady lehibe io de fa vita efa tanteraky io ary zany natonga ny hoe aoka tsy amin'ny andro rinina ny andro sabata no antsoranareo de fa vita zany kanefa betsaka ny mbola milaza fa hoe mbola hiverina ndray ny fanenjehina tsy de marony zany ifanambarako teo tamin'ny fanazavana fa tamin'ny androny reny benay de mitantara mihitsy izy fa tena nisy mifanenjehina ny kristianina ateto Madagasikara moa de misy an'izany hoe rahasalama zany zay vonoina misy ara ola be voka de nidorany zareo mivoaka ny zazakely de mbola naverany zareo nidorana ndray le izy tantara teto Madagasikara zany tena zava-doza mihitsy ny zavatra nitsanga tamin'izany fotoana zany teto Madagasikara ny fanenjehina de misy kanefa tsy fanenjehina tahaka ny taloha hoe maneran-tany satria raha ny tantarany eo amin'ny baiboly ny jerena sy ny tantarany firenena rehetra de nisy tokoa ny fanenjehina ny kristianina ary maro ary nampidirana tranomaizina misy ara ny vonoana mihitsy kanefa nitsahanatsahatra Andriamanitra zany taty aoriana ny fanenjehina io de mbola misy milaza fa hoe ho avy ndray fanenjehina no zany lalàna manga zany araky fandresako tany aloha naveriko ty fanazavany ity satria tena misy olona mbola mampiororo ny olona tsy mampiomana ny olona ny amin'ny fiverenan'i Jesosy am'rao ny lanitra fa mampiomana ny olona ho amin'ny fanenjehina de matahotra ny olona hoe aiza ny andositra de ahoana no atao hamaly ve sa tsy hamaly raharahana ihany ny tenin'Andriamanitra tena isy mara ve zany fanenjehina zany marina aloha fany zareo musulmana dia tsy mankasitraka ny fivavahana kristianina de reny de manenjiky reny mamono reny tena manao an'izany mihitsy zareo araky le nazavaiko teto kanefa le fanenjehina tahaka ny taloha zay mamono ka natonga ny akamaroan'ny kristiana andositra hatrany États-Unis tsy de isy intsony akory ahoana moa ny ilazany hoe tsy de isy intsony raha ny baiboly no jerena Matteo 4:20 ihany andiny 4:30 ka hatramin'ny 8:30 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy fa ny amin'ny zany andro sy ora izany de tsisy malala na dia ny anjelin'ny lanitra aza ary na ny zanaka aza afa-tsy ny ray ihany ny andro fiverenan'i Jesosy zany dia voatindrina ao an'Andriamanitra ray ihany no mampantatra azy ny andininy 7:30 fa tahaky ny andro Noa dia ho tahaky zany koa ny fiavin'ny zanak'olona fa tahaky ny tamin'ny
andro fony tsy mbola tonga ny safodrano ka ny hinana sy ny sotro ny olona ary napakabady sy namoaka ny ampiakarona mandra-piavo ny andro zay nidiranoa tao amin'ny sambosambofiara ary tsy fantany mandra-piavon'ny safodrano zay nandringana ny olona rehetra de tahaka zany ny fiavin'ny zanak'olona raha rano ny tantarany andro noa zatona eo amy zatona eo rapolo amy zatona eo zatoriny noa fitoriny fa hoavo ny safodrano tsy nino ny olona tsy aiza koa ny isan'izany tamin'ny andro noa de tsy nino mihitsy ny olona ary tsy finoany olona zany hoe isy ny safodrano de miezany noa nanao ny sambofiara ary sambofiara no amenakamo no sambofiara ka mba hatanteraka ny fahavitanany sambofiara de nanampy azy ny olona sady meno manaka aiza tia tanety be ty hoe de isy safodrano aiza ny isan'izany teny ihany noa nefa tsy ndrarainjareo vita ny sambofiara tonga amin'ny fotoana zay idiran'ireo biby isan-karazany isan-karazany biby rehetra niditra atao amin'ny sambofiara ka varina ihany ny olona hoe ahoana tony biby miditra amin'ny sambofiara tony varina varina gaga ihany nefa tsy mbola nampiraika an'jareo ihany maty koa ny biby niditra nefa tsy nampiraika an'jareo ary rehefa tonga amin'ny fotoana na tonga an'Andriamanitra ny teny hoe midira amin'ny sambofiara foloa de narindrin'Andriamanitra ny sambofiara mezan'jareo olona dala tratra ny fofona ny tainy biby rehetra ao anaty sambofiara ao sy ny sisa sy ny sisa efa no tonga nefa amin'ny fotoana nandeha ny kotroka nandeha ny maizina ny lanitra ady avo ny orana ary ny tena nahavariana de zao voaka koa ny rano ambany ambanin'ny tany tena rano be mihitsy zay vo taitra hoe voaiza ry noa sasany akatra ny tenibohitra fa niakaran'ny rano voaiza ry noa voaiza tsy afaka amononao ry noa satria Andriamanitra nanidy ny varavarany ka tsisy afaka azo natao intsony de tahaka zany koa zao vo ho avy Jesosy fa tenena mba hiomana ny olona hanaraka ny tenin'Andriamanitra nomen'Andriamanitra ty baiboly ty afantarantsika ny sitrapon'Andriamanitra rehetra satria nahoana tsy izy rehetra manao amiko hoe tompokotopoko Jesosy nohitra ampanjakan'Andriamanitra fa izay manao ny sitrapony raiky zay ny an-danitra tokony fantarina ny sitrapon'Andriamanitra tokony fantarina ny tenin'Andriamanitra ahoana ny sitrapon'Andriamanitra ka tonga antsika ho any amin'ny fiainana mandrakizay ankehitriny zao manontany olona maro miova ve tompoko ny didy folo tsy miova ny didy folo kanefa ovanareo ahoana ozy mivanaiko ty jereo tsara ny didy folo ange fa mahatsiarova ny andro sabata na masina azy sabotsy ny sabata izany tsy manaiky an'izany mariny zany sabotsy ny sabata ary ny baiboly de milaza araky ny teny amin'ny Jakoba toko faharoa Jakoba toko faharoa de misy teny toy zao ny andiny ny valo sy ny sivy amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe kanefa raha mankatoa lay didy ambony indrindra ianareo araka hosotra hoe sotra masina hoe tiavanao aminao tahaka ny tenanao dia manao tsara kianareo fa raha ty zany ny tena tsirarahin'ny olona ankehitriny raha mizaha tavan'olona kosa ianareo dia manota ka ilony lalàna ho mpanota fa na iza reny andiny fapolo fa na iza ny mandika ny lalàna rehetra fa na iza mitandra ny lalàna rehetra nefa diso amin'ny ray loha de meloko am'izy rehetra mazava tsara ty andininy fapolo ty fa na iza no mitandrina ny lalàna rehetra nefa diso amin'ny ray loha de meloko am'izy rehetra fa lay nanao hoe aza mijanganjanga na hoe koa aza mamono olona fa raha tahiny tsy mijangajanga ianao kanefa mamono olona de mpandika lalàna eny hatramin'ny andininy fa raiky amby folo sy tena mazava tsara ny tenin'Andriamanitra ary raha mivenintsika any amin'ny Matio 4:20 iny zany de mazava tsara mihitsy zao tahaka ny tamin'ny andro noa mihinana ny olona misotro ny olona mampakabady ny olona moko ny ampakara ny olona miseo zany am'izao andro zao milamina aiza ny sy ny fanenjena am'izany azay koa ny voalaza amin'ny
io ko atoko fa 7 fa nambarako teto izy io niniko naverina mihitsy satria maro no manadino aohatrany tsy miraiko miomana hitsenany Jesosy nyraonlanitra ary tsy miraharaha hoe tena tokony anaraka ny tenin'Andriamanitra tokoa ve aho, tokony tandrana ny 10 tokoa ve aho. Maro fa tsy hanamarinana ny 10 kanefa ny atao hoe fahotana de fandikana ny lalàna. Io ka 7 ny andininy 8 ka hatramin'ny 3 amin'ny anaran'i Jesosy amina hoe atahaka ny tamin'ny androny Lota koa, ny hinana izy, ny sotro izy, ny vidy izy, ny vatra izy, namboly izy, nanao trano izy, fa tamin'ny andro izay nivoan'ny Lota tao Sodoma de nisy afo sy solofara latsaka avy any an-danitra ka nandringana azy rehetra. De ho tahaka zany koa ny amin'ny andro ivin'ny zanak'olona. Jerenareo eto zao tsisy fanenjehina mihitsy, lamina tsara, mihinana ny olona, misotro ny olona, mamboly ny olona, mivatra ny olona, mividy ny olona, manao trano ny olona. Jereo ngeketriny ny olona manao trano be de be mihitsy, fipivarotra era ny arabe feno mpivarotra rehetrarehetra izy, ary be mipivarotra tia abe koa mpividy, ary mpanao trano, ary mampakabady moka ny ampiakarina. Tena zava-de misy tsy afaka mialtsika fa tsy maintsy tanteraka zay lazainy soratra masina. De tahaka ny tamin'ny androny Lota. Ary anjarantsika zany mandinika hoe izaho zay mivavaka ity mazoto mankany an-tragno fivavahana fotsiny be na mamaky baiboly fotsiny be fa tady mba miomana hitsenany Jesosy eny andro amin'ny lanitra. Ty Jesosy nge de efa nilaza araka voalaza ny Jaona 4:4. Jaona 4:4 ka hatramin'ny misy teny toy zao minaran'i Jesosy hoe aza malahelo no fonareo, minoa an'Andriamanitra ary minoa ahy koa. Ohatrano raiky misy fitoerana maro, ratsy zany efa laza taminareo aho fa andeha amboatra fitoerana ho anareo aho. Raha andeha amboatra fitoerana ho anareo aho de ho avy ndraiky andrainareo any amiko ka zay toerako ny toeranareo koa. Ary fantatrareo koa ny lalana ho any amin'izay alehako. Jesosy ny lalana sy famarinana ary fiainana. Zay na tokony tsy nyteny hoe fantatrareo ny lalana. Ary ny ten'Andriamanitra tsy maintsy tanteraka. Zay nampirisihako ny olona mba handinika amin'ny baiboly hoe tokony ho arahana zay tenin'Andriamanitra. Ny mahavarina raha ny baiboly no arahana dia ho Jesosy hoe ny lanitra sy ny tany ho levona fa ny teniko tsy mba ho levona. Baiboly koa de milaza fa zao ny tenin'Andriamanitra de maharitra mandrakizay. Kanefa de misy olona milaza mihitsy hoe efa taloha zany. Ka Andriamanitra koa ny efa taloha efa tsadry zay de lazainy zany fa tsy izy tsony zany io Andriamanitra ivavahana io sanatria. Ny 10 de lazainy ny olona fa efa tsy izy tsony zany. Jesosy teny hoe didy vaovao no meko tahaky mba hifankatiavanareo. Dikan'izay teny zany fanamafisana fa ny antony didy rehetra de fitiavana. Fitiavana n'Andriamanitra, fitiavana ny olona. Tiavana avy Andriamanitra amin'ny folo rehetra, fananao, sainao rehetra, herinao rehetra, ary tiavana manao tahaka ny tenanao. Ary zay zany natonga nanazava eto ankehitriny. Mbola isy hoe mifanenjehana. Radinina ny zatra voany bakitsika rehetra zany. Fanenjehana ataon'ny olona mankala fivavahana kristianina. Misy. Ary efa dinina zany fanazavana rehetra zany. Ny fanenjehana misy ataon'ny olona ankehitriny de raha dinitsika le tenin'Andriamanitra amin'ny Matthieu 4:20. Samy kristiana zao ny tenin'Andriamanitra. Matthieu 4:20 ny andininy 7 sy ny 10 manao amin'ny anaran'i Jesosy adeo atolony ho amin'ny fahoriana ianareo ka ho vonony ary hoalan'ny firenena rehetra ianareo noho ny anarako. Ary am'zany andro zany to tafotohina ny maro ary fampiampanga sy fankahala.
ary isy mpaminany sandoka maro itsangana ka amitaka ny maro ary noho ny abely tsy fangatoavan-dalàna de mangatsika amin'ny fitiavan'ny maro fa zay mahadratra amin'ny farany no vonjehina andininy sivy ka hatramin'ny telo amby folo. Hitatsika am'izaniko zao ny kristiana ihany ny fampiapanka mifanaratsy eny mifankahala ary misy aza zanako tsiray aman-dreny lasa tsy mifankahazo tsony miady tsy fanenjena eran-tany tsony no misy fa olona mifankahala amin'ny fampiapanka amin'ny fanaratsy samy atoko fivavahana manany atoko fivavahana de mifanaratsy mifankahala zany no misy kanefa raha zanak'Andriamanitra olona mbo vonjy itsenjy-Andriamanitra tsokony fankahala zany. Baiboly de miteny hoe tiava ny fahavalonareo manova soa zay mankalanareo mavamy zay manisy ratsy anareo. Afatra Andriamanitra zany tena ninikona verina mihitsy zavatra mba ho tanteraka amintsika hoe manahoana ny toe-poko sy ny toe-poenao fisaindraky sy ny fisainanao enetreny ny zavatra mitranaka movy anisan'ny olona mba mandefitra ny tsy marina satria misy teny Andriamanitra ao Baiboly. Petera voalohany toko faharoa misy fanambaran'izao ny andininy Petera voalohany toko faharoa ny andininy 7 no midy manao amin'ny anarana Jesosy. Fa izao no ankasitrahana raha misy milina tonga alahelo ka mandefitra ny tsy marina ny fietretany amin'ny Andriamanitra. Fa inona no laza raha tahiny kapoana no fahadisoana ianareo ka mandefitra amin'izany. Raha tahiny manao soa kosa ianareo ka mitondra fahoriana sy mandefitra de zany no sitrak'Andriamanitra. Fa ho amin'izany no niantsonanareo fa Kristy azy efa nijaly hamonjy anareo ka namila fianarana anareo mba narandro any diany zay tsy nanotakory sady tsy nifitaka teo mbavany. Raha nitevatevaina izy de tsy mba nanivatevo, raha nijaly de tsy mba nandraona fa nanotritra ny adina amin'ny tsara marina. Hitatsika am'izany fa zao a Kristy de nandefitra ny tsirary rehetrarehetra de tian'Andriamanitra ho tahaka zany koa tsika araka ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Jaona voalohany toko fefatra andininy 12 tahaka azy tsika eto am'izao tontolo zao. Fa savan'Andriamanitra eo amintsika rehetra ary de mba ho tanteraka amintsika amin'ny fikasa'Andriamanitra mba ho anisan'ny tena olona vomany itsena ny Jesosy ny raondrandro tsika ary mandefitra ny tsirariny araka ny tenin'Andriamanitra teo ary mino ny tenin'Andriamanitra hanaraka zay voalaza tao amin'ny Baiboly fa tsy hamono zavatra zay tsy izy. Fa savan'Andriamanitra amintsika rehetra de mba ho tanteraka amintsika fiasany mandrakizay ny famindrampony. Amen. Vavaka tsika. Sotranao zay Andriamanitra miteny zay nambara fa savanao io tanteraka aminay ary manisany olo mbo vonjy zay anisan'izay olona zay fa mandefitra ny tsy marina rehetrarehetra ary ho tanteraka aminay ny fitiavanao araka ny tena hoe mifankatiava tahaka ny tiavako anareo. De ho anao ny dera ho anao sotranao amboninahitra Andriamanitra ary amin'ny anaranao Jesosy Tompo naovako zany sotry Andriamanitra. Amen. Alleluia. Dia mainao veloma finaritra ndray tompoko fa savan'Andriamanitra amintsika rehetra ade mba ho tanteraka amintsika amin'ny fikasany ade mba atonga antsika iomana itsena ny Jesosy andreo ny lanitra fa tsy iomana am'izay resaka fanenjena mba atonga antsika itsena azy eny am'rao ny lanitra ny fahasavan'Andriamanitra mandrakizay ny famindrampony veloma mandram-peona tompoko. Amen.